tolotry ny XL raha teo anao mandrisy ty herinandro ty. Ny tantara amin'itoy mitondra ny lohateny hoe ilay fasan-drabemalo nosoratany RMK Rovaniaiko. ireo mamelona ny tantara RMK Rovaniaiko, Michel Arandriambelson, Aitel Raharso, miaraka amin'ny Citoyen Arnaja, Daniel ary Rafael Larson. Nandray feo sy nandrindrana teknika Stéphane Rakotomanana. Nana Totosa Aniko Nofy. Misy tena mafilo mihitsy eto amin'ity tanànatsika ity raha matoa ty. Aiza ve ka impiry tenena hoe tsy maintsy mandala tao fizahana atao amin'ny commune na ny vahiny izay tonga nefa mbola misy miditra tsokisoky ihany. Ka reto sefim-pokotany reto mihitsy ane reny no tena mafilo e. Tsy mba mamitenenina fa manao izay tiany sitrapony avokoa. Fa tsy maintsy azo izay anjarany avokoa reo ka. Tsy mahalala ny radimy anga. Jereo fotsiny aloha izay fikany rea. Rehefa tsy milamina dia tonga dia ataovy amin'ny fanaovana azy. Ianao indray ve moa no atoro an'izany e? Tsy atoronao amin'izany mihitsy re zary mira. Talentako io ary tsy sangisangiko mihitsy rehefa miseho mafilo. Fenao ty marina ve zany ry dimy dia tsy ho afaka amin'ny fanompoana ny Rabemalo ty mihitsy a? Poa, aza miteniteny foana ry mira. Everinao falany tamin'ny fifidianana iny anga ratsy teo Rabemala. Dia lasa mpanao mpisampy zany ny be ny tanàna Ambohimasinako. Fa tsy zary raha matoa ty fa atsika mihitsy a. Aza manala teny eo ty ianao. Arikarakarao ny sakafo fa mbola be no eritreretiny. Za angamba tsy azo tomana fa aleo alaiko ny sakafonao. dia ahoana lesy Serge? Manahoana kinareo a? Nazo namana vaovao be tsika zany a. Ie, fa somary sarikinatra kely izy io. Hitako ny tsy miteny mihitsiko. Mitady indray ny akama. Fa zany aloha ihany fa misy taratasy avy any amin'ny tany an-tsekoly ty ry Serge. Ela mantsy efa efatrandro izay tsy nianatra dia tsy mahara-baovao intsony. Hoe akijereko zany. Ty sa efa namaky an'itindry? Ie, efa mivakiko ihany fa vao tsy dia fahita firy no hitako tao e. Fa tsy dia fahita firy ahoana kia? Ka anao stage any amin'ny toerana voalaza io nsika e. Nefa tsy eny amin'ny CSB2 toy ny mahazatra antsika fa aiza-ki? Eo amin'ny commune hono e. Manao test médical an'izay vahiny miditra eo amin'ny toeran-tanàna io. Ka inona koa kino stage atao amin'izany a? Sa misy vahiny tonga foana eo amin'ilay commune isan'andro? Ka izay indrindra anie ry Serge, rehefa misy vahiny tonga ihany hono tsika vao miasa. Nefa ne dia taratasy niaraka tamina lela vola maromaro ty e. Zany hoe efa tamin'ny karama zany? Mety izay ngamba. Ko maninona ny tsy reny dokotera efa zatra raha reny ny makanka? Dia tsy haiko lesy fa dinidinio tsara dia tonga avy any Andramse hono izay voniny. Mba ela kosa zanako zany vao tonga ka. Aiza ve ka efa tamin'ny Enarivo ny ala tany Antananarivo dia zao mbola tsy tonga ihany. Izy koa nefa nitenenina hoe aleo mikadina mazava ty e. Ny azy dia zao anao lavalina zao ihany. Aodory neny a? Hoe, mety zany kosa nga misy ka. Ie, izy koa izay e. Mandrosoana ka. Manahoana neny? Ary midiraingana rehefa zay lozanao miana aneo e. Ohatray, ve ka misy namana ianao e. Mandrosoa retsy a. Ny arahabanay tsy valendrinena fa ny trano ihany nataony tsara hity. Fa misy inona ry neny nitotro ny kôtikôty be zany ianao a? Tsy nisy nanaraka ve nareo anaka? Iza nanaraka anay eo ry neny a? Andro efa alina be zao. Efa amin'ny 12 alina anie zao e. Ko raha tsy mpamosavoko ivoaka amin'izao. Ka izay indrindra mantsy, amin'ny mahalala ny andro mahatonga manontany anao e. Satria ny alina manko ny sy mba namanako. Fa nga mbola tsy milamina ihany ny tanàna tika? Anga, aleo alaiko ny sakaminareo dia matory avy efa reraka nareo e. Raha pitsika amin'ny resaka tsara.
nga efa voasady ry mika. Fa inona no makakanao amin'izany ry neny? Ny zanaka neny tokony foalohany neny sady efa zatra amin'ny fomaraina koa dia tsy mety intsony. Ka na zany azy olona vao avy nanao voyage avy lavitra ry ianao ry mika tokony mba akaina aloha ka. Zaza ry neny efa avy ny tsena ny vidin'ny sakafontsika maraina ka. Fa izany tena anao hoe voatato ianao ry mika. Maty azy zanako tokana aman-tany. Marina tsy efa nisy nahita tany io. Tena loza na azo ara ngamera hoe napiditra vahiny nefa tsy niteny tamin'ny akory. Mika nefa sady tsy taizana reto-pony tsy mandray zava-mahadomelina. Tsy amenatra ngamera mihitsy ny anao sorona mika na dia fantany aza hoe zanako. Fa ianao ve ry neny mbola te atory angaza tsy mahita lalana ny tsy avelanao ivoaka sa iverinao farabe malo raha ka atahorany olona ny endriko. Poa aza manonona sandrabe malo zany ianao ry mika fa mampirikoditra. Nizay ary ny ianao ry mika. Tsy azoko mihitsy ry neny fa misy inona mefenareo fa vaiko ny trano loha iza koa ny afonao. Madame Rondro, misy ilavanareo amaika angato? Ie, iana sy mivahinao mihitsy no ilaina. Vahiny isa madama, za nga manambahiny. Mbola mandainga ihany ianao mikasahinao hitadiavana azy rehefa tsy han'olotra moramora. Fa ahoana zao ry neny avy aloanareo zay. Tsy mila resaka lava be fa manaraka ny anareo. Ndao Rondro Tilozako marina dia za ihany nanolotra ny an'ny zanako amin'ilay tsy mataotody. Andeha ingavany amin'ny monsieur le maire fa tena tiako ny zanako aleo mihitsy izy alaiko any amin'ny biraomany ao ambony ao. Voto tompoko Mandrosoa. Madame Rondro mpiasa mafatrapo. Mifona re aza vonoina re zanako fa tsy manana ankoatran'iny anie ny zanako anie ka tsy ho vonoina fa ho atao sorona fotsiny eny amin'ny fasandrabe malo anio alina zany. Mifona re aza ataonareo solona ny zanako aleo zany solony toerany re aza mitapitapy Ramatoa Rondro misory ianao an'Andriamanitra fa mbola tsy tao anaty lisitra ny anaranao fa ho avy tsy hoely zany raha izay ny tediavinao. Mba afaka mahita ny zanako farany ary ve alohan'ny kipin'ny masony eto aty lesy le zazalahy ny olo tiany ao reo izy dia dinio tsara. Ny zanako tsy aloha fihingo farany ianao. Fa fihinonao farany ahoana ry neny fa nga zay ho fatony hoe ho fihinonao farany. Raha mba fantatrao mantsy ry zanako ary inona ho ny tia mahalasa saina ny Rondro eo sao dia mieritreritra ny anao ketrika hafahafa fa tsy hainao ny mizaha ara-pahasalamana fa efa misy stagiaire tonga ao sady to karazan'le tsy mandray zava-mahadomelina ty zanako tiako. Tonga soa daholo sika eto amin'ity tanàna ity no atao hoe Ambomahazina dia ito itoerantsika ito ny commune. Eto sika rehetra no hiasa sady hanao stage mandritra ny 2 volana eo dia samy ary maka ny efitra sahaza azy ny tsirairay Serge ahoana nandeha fasy maison be ny tanàna fa tokony hiasa avy hatrano sika fa misy vahindro vao tonga ao. Aiza akory dia mondra dia tsy misy fakanaina akory ve fa tonga dia miasa avy hatrany. Ka zany mibaiko ry Serge tsy afaka mandahy sika. Hiasa nefa ilay asa ao atao aza tsy fantatra akoriko. Ka ho avy eo ny vadin-gamera na zavantsika izay tokony atao ka. Ok ariko. Ny tarigetratsika anie lesy ny vonina foana rehefa ilaina na andro na alina. Raha olona marary dia ie fa tia indray mitoraka ity to hafahafako. Tsy manina lesy fa rehefa eo Dedandremy fa tsy mahazo hitondrana biby maloto ato amin'ity efitrano lehibe ity. Azonareo ve zany? Ono madama.
fa dy olona mandray zava-matomelona ve zany ty toerany ka antony mahatonga ny fizahana dia izay olona mandray zava-matomelona zany tsy mahazo moniny eto. Eny tokoa e. Aza be fanontaniana fa niasa tao a? Zay fa lasa Raha azoko tsara dia tsisy azoko ry Serge. Inona zany no tokony diran-dresaka toy izao amin'ny fiainam-panjakana? Ka miady amin'ny fidorohana zava-matomelona zany ny commune kia. Mahafinaritra raha ohatra izany daholo ka. Kanefa vo mafy ianao zao na raha mba mpiasa amin'ny fahasalamana nefa mandray zava-matomelona. Avela ho any zany fa resaka mandany jiro. Serge, jerinao ny ry Sargy e? Aiza? Io, misy toerana mahafinaritra be io nefa fahasandrabe malo ny soratra eo ambany. Sady hoe tsy azo alia e. Ino madama fa mangina amin'izay ianao e? Efa maty ve izay ilay zanako any e? Ino mba harenako nefa tsy te hampahory vatana fa aleo aloha mody matra ihany fa toko moa zato amin'ny biraony gamera. Madama, tsy maintsy manatrika ny soriny io ianao raha rifa satria vahininao reo. Aiza kosa re, aleo ry mba tsy hanatrika e. Taperiko raha alina koa mombanao raha mbola be famaliana eo ianao a. Ka eny ary tompoko. Dia raha ny tokony ho izy dia ianao mihitsy ao manapaka ny lohan'ny zanakao. Amin'izay mitombo tsara ny herinandriana be malo. Ry lanitro, inona ty lazainy? Azonao ve zany ry le rondry tarondry ty a? Eny tompoko. Fa ty rondry ty marina ne ka tokony atao vadiny rabe malo e. Tena hevitra mety tokoa zany. Sady efa misomisolo ny asany. Nefa aitoko moa hoe ray volany ireo stagiaire no mijanona ty. Aty koa ny anjarandreo izy e. Na maty ho anambo-masina na lasa-poniny ambo-masina. Ramsey afaka mijery anjanako amin'izay ve aloha e? Mbola ho hitanao ihany izy dia tany hatrany an-danitra e. Ndana aloha ianao moa dia raha pitso amin'ny enin'ora ariva ianao miverina. Mazava? Eny tompoko. Tena tratrala tatytsika ry Serge. Andeha hijery tanàna ny elana nefa efa miraika 12 sasany alo izao. Eno a, sady amin'izay tsy misy revy akory ve? Mibandy anefa mba te hirevy. Efa hoe fady zava-matomelona ny aty ry Serge ko revirevinao ina ihany. Ary izao hoe ry Serge tsy efa fotoana fivoaham-mpamosavy a. Aza miteniteny foana eo ndrery dia mondra. Aleo antsona ny ankizy andeha mahafantaraiky be aty. Aingana reto a. Oay, Serge, misy vehivavy mainty misarita-bolo be teo. Matahotra. Sandriko aza mamorona eo e. Ny sandriny hoe fa lasa lavitra. Io ry Serge, io hitanao ve io e? Oay, io tokoa. Tena lasa miolona be ny lohako marina. Tsy azonareo alety. Tsy fantatrareo nga fa toerana faty ny andalovanareo. Serge, andao hiverina fa maty aty isika. Ka famantatra ny eny tongotra hoe? Aleo aloha safoko ny faladiako dia ataoko eny amin'ny lohan'ny Serge. Dia azakazaka dia saritiko mafy ny tanany. Isa, roa, telo. Neny a, neny. Zanako, etsy fihiniko. Ary kaina ndray zava-matomelona mika. Faly sahirana satria raha tsy nandray an'izay izy dia efa maty ohatr'izay. Betsaka ny zavatra tiako antonianao ry neny a. Fa reto aloha ny sakafonao dia mirena teo ampandriana teo. Misaotra anaka. Ka inona no tianao antaniana e? Zao ry neny a. Voalohany aloha, inona no tena ambadika ireny fisamborana reny?
Ny faharoa, aiza n'olo tiako ny tozary sisa tavaverina ato. Ny fahatelo, inona marina ny tena asanao amin'ny commune io e. Ary ny faefatra farany taizenao tamin'ny alina. Fa inona daholo zany anaka? Valio ary neny a. Zaho hoe tsy misy mystère ny tanànantsika. De niasa koa any amin'ny commune na manao présentation an'izay vahiny tonga. Ary tamin'ny alina indray nisy vahiny tonga de tsy maintsy nentina teny amin'ny gamera. Tsy mahafapo anazy ny valim-panontaniana izany neny a. Sady mbola misy tsovalanena eny ny fanontaniako e. Aleo aloha hamonjy ny asa kormika. Sao de mitady anao ingamera. Ohatray, fa ngatsy hoe rehefa misy vahiny ihany vao miasa e. Ka misy vahiny aho e. Lasa ihany izy marina. De nakaiza ary zany dina e. Sa ve tezitra tamin'ilay adinay teny amin'ny commune de lasa niverina ny Antananarivo. Mety zay ngambe. Ary aloha izy loha hoany raha izany. Ho atao test hono isika androany a, de miomana avokoa zany amin'ny fahadiovan'ny vatana. Isika moa ve te atoro izany indray e. De te hamondra aloha mba mijanona vetivety fa hiresaka amintsika sy anao ny vadiny gamera. Ny sisan'izay efa afaka mamonjy ny toeram-pidiovana e. Fa mbola taonina hono tsika ry sertra. Za zany ohatra mbola le tany amin'ilay tamin'ny alina foana ny saiko. Zavatra efa tamin'ny alina very dia mondra de mbola hiasana saina ihany a. Zany izy hoe tamin'ny alina. Sady izay zavatra ho atao rehefa avy eo hiasana saina fa sao tsy handeha amin'izay lohan'ny eo. Fa inona moa ny ataontsika rehefa avy eo e? Fa tsika ary ve no atao test? Sa misy vahiny vao tonga ao? Tsisy ka. Fa na isika ary no atao test de mila fanomanana ihany ny saina sy ny fo amam-panahy. Sady mba maka expérience re a. Jereo tsara ny ataon'ilay olona manao test atsika eo. De tadio tsara fa toy izay ataony eo zany no ataontsika aty. Endrery sertra kely aza miteniteny foandria. Nefa ohatra mety amiko tokoa aniny ny akamandriny. Ka zay ne ho ay e. Sa ataoko ny sera? Ajanony ena aloha zany ka. Sady nga everiny rehefa pelaka ary mibandy ka tsy haiko tsipa. Asako. Efa reto mitangorongorona reto daholo kosa kay ny vorona be rondro a. Ataovy tsara ny fizaham-pahasalamana anareo fa sera be reo. Mitomba firendray zany andro avelomandra-be malo. Andrekako tena mbola tovovavy sy tovolahy vao eritreriny daholo reo kay. Ndry miandry anareo zany rakisy mifarafara amin'ny fasana. Ry zareo nefa reto to tena falifaly tsy malala zay anjo azay kory. Enonao ve le lazaiko toera matoa? Eny tompoko. Ito ramatoa ito zany no anao fizananareo. Mino kosa fa efa niomanareo a. Mety tratsiraray de ho areno fizahana. Mety tsy ho anatsononareo satria ho zarazarana amin'ny commune maromaro. Fa ngako moa misy commune hafa manao fizahana ara-pahasalamana ety akaiky ety madama. Maro ny be ny tanàna no efa manohitra ny fidorohana zava-mahadomelona ary ilay kely tia. Fa tsy zany kosa ne no fanarahana ary madama e. Eto izay miasa de tokony ifanadsika. Fa tsy hoe any anaty taratasy nareo mahay manao contrat fa miara-miasa zay. Nefa rehefa tonga aty de sarahanareo toerana indray. 8 heures izay ho ataontsika rehefa vita ny fizahana e. Rehefa hiaraka ianareo de tsy maninona ka. Tena indrindra ry kalaka tsy atoko ty no faty voalohany eo. Misema. Ohatra ny hafahafa zany ho aty ramatoa ty. Miavinavina sady manao fijery hafahafa. Mila mailimay indrindra ty amondra fa toa mitady silaminy ty zay zany reto a. Ndao tsika miaraka amin'ito madama ito. Izy aloha ny rondro e. De reto ilay stagiaire hiasa ato amintsika ary rondro a. Fary mahafantatra ary reto a. Ary andaontsika nomboko e.
fa amfiry zao andro zao reny mbola tsy tonga mitatitra vaovao ihany rondro marina tsy efa ho lany ihany koa ny ray andro manontolo efa midimy ariva mihitsy zao reny a sao dia mba ilaozan'ilay bady vaviny manova amin'ny valiny fizahanao ary tokony atsasakady mahery isaky ny olona nefa tena faingana ianao zareo mihitsy iny ka mety izay ngamby izy mandrosoa matamabe votinanatra everina efa namoy fo tany ty ianaoko tena efa saika namoy fo araky ny lazainareo mihitsy a nefa fahotana amin'ny mamony tena dia naleoka aloha velona ihany e na manao asa telo fotsina aza ka nanao ahoana ny valina asanao tany raha matoa fa aza be resaka eo enao koa ke tsisy mirarana ho faty ihany azy ka lozany eny tao ngamery fa aloza hoany afanga tsisy azo ndray sy nataona ndray aza ka ndray tamin'izy ireo ihany eny efa mifoka na nandray zava-mahadomelona vaovao tsara zany ko loza aminao ahoany tsara loatra ary le kialaka tsy etsoka mahay vaviny zany nanao ahoana rondro manana retim-po mitaiza azy iny madama zany hoe folo tamin'izy ireo ihany zany madio sy afaka atao sorona fa ndroa kosa mijanona isolo ny toerako tokony iny mihitsy no mahatany fa tsy ka zao mbola tsy aterina any amin'ny trano fitoerana zay atao sorona aloha zareo fa mila vady ony rabe malo ka mbola ho teteziny isaky ny efitrano izy ireo ijireny an'izay mba tiany eny tompoko tsy efa afaka miala amin'ny asako amin'izay ve tompoko tsy miasa tsony ianao fa kosa raha tsy misy manitina amin'ny masindrabe malo reo tan'olo reo dia ianao tsy maintsy atao vadiny hay kosa tovavy betsaka mahafatifaty reo ve moa dia tsisy ho tiany lehilahy ihanytra io dia anatery sakafo misy fanafody fampatirindreo mba tsisy fo ao eny tompoko ohatry ny teatoro besady kosa zany ary dia mondra aleo mihitsy aloha za andeha hamonjy fandriana za lesy mbola tsy teatory ohatra ny dodo be zany koa ny tenako ray manontolo efa hatry ny tamin'ny atoandro zao ny tsy ny sakafo tiron'olona terindrondro ty zao mba mety ho hitany haiko zay fa lasa hoay le die tena azafady aky fa za koa efa teatoro be dia voadonana ronondry ilako ohatra reny ny kiby reny zao ny olona no neto ndany aloha miala fa tsy ok désolé akia bonne nuit indry bonne nuit mandreraka mihitsy zany ra olona manoatra vera ngano reny olona mamy reny oay ary nakoto ny zavatra maintimainty tao anatin'le ronono tony andraso marina tsy fahana fody ty tsy leviny ty io ary le fanahiko efa nisy fotoana nahita n'ity karazam-panafody ty atao amin'ny dokotera ary ohatra mahiny feon'olona miresaka neza zany endana be kory dimby efa ho dimy izay ny vehivavy nojerena nefa dia tsy misy tiany mihitsy mangina ianao fa iza koa na hainao tsika miresaka eo olona dodony torimaso ireo daholy andrekaka eo fa tsy matama sy mivady mive zany andraso eo itsaikoitsaiko dia voaiko moramora ny rideau fa iza koa ty la antitra fotsy volobe ty sady fenolatra be ny tarehany ratsy zany tra olona efa tsy afa mamindra tsony eny izy zany ny kibony azy ty salan'ireny kibon'olona be voka be reny oay iny fa tamin'ny makaty amiko izy aleo moa dia atory be dia le kalaka tsetsetsoka ty tokony ty mihitsy ny vadin-dra be malo fa miseho amin'ilay loatra aza ndray zao ty raha ho tiany na ho tsy ka mandrosoa ianao fa inona koa nataondry eto amin'ny fandriana keo ta ody ary serge tsy janony eto anandramaraina akory azy fa misy inona ary dia mondra ty jerenao tsara ty io iny io zavatra maintimainty tao anatin'le ronono ny dominao tamin'ny alina io fanafody fampatorino fatany hoe relaksika dia nasiana an'io amin'izay mba matory tsara dia mba hafabizana dia ty koa jereo io
fa iza koa ty lantitra be ty ary tato amin'ity toerana ty ny raha ny fahitako amin'ity sary ty zany Ie, nijereny eo avokoa ny vehivavy rehetra tato mba ho atao vadiny. Dia izao ianao, tsy hisy afa-tsy sika senao sisa ny ato. Tsy hita sady tsy traritrantso avokoa izy folomena-da. fa loziny ty lazainao dia mondra Ka zany e, andao sika ialeto ry Serge. mila fandiniana zany fefa maty paika ny azy mila mailo sika Ka rehefa tsy handeha ianao dia andeha. sao ary raha andeha andry dia aleo raha alina fa misy manara-maso sika amin'ny atoandro. Ok ary. Neny eo maneno ny fondainao eto aty kely any azafady ohatray ay tena inga mery ty marina aleo aloha mody rano mika fa tsy tiako hoe ny resakay mba akao rano hery mika azafady eny ndrery neny ary aleo enoko ny resaka reto mba alalako ny tena marina. allo miaraba tompoko zao madama tsy nisy ny tamin'ny rabe malo ny vehivavy tato fa mahikely daholo ny dia mazava ho azy fa za ve natao vady be malo zay indrindra eo rehefa vadiny dia adiny ohatra eo ny fanananao sy ny zanakao ho vadiny ato zany ianao mandrakizay fona re ataoko aiza ny zanako baiko zany fa tsy fiangaviana raha matoa eny ary tompoko oay tapaka marina ay zany izy io roneny mika fa nga ianao ny endresaka tao rehefa izany any dia aboroko aminao marina ry zanako marina inona roneny menanao ary mbola tsy maty be malo ry mika mbola velonao izy mitombo asina trany anefa izy satria rehefa misy olona vonoana atao sorona dia mitombo ny andro iainany izay olona fahiny tsy mifoka na mandray zavady mahadimela ihany ary tsy taizana retom-po aina nefa no atao sorona dia izany ato nanaovana test an'izay vahiny tonga eto raha zany dia efa natao sorona an'ilay olo tianao iny mifona zanako efa fantatro roneny miezaka manafina ianao nefa tsy fantatrao dia manara-maso anao foana tsy fantatro rery zanako izay azo amin'izao filazako anao marina izao fa nangatako aminao dia fonjeo ambo mahazina fa amintsaly manatona ilay firy mesage fa mamanao stage fa efa mitady alala marina ry zareo dia tia nitondro marika momba ny efitrano rehetra izay fa bon chance zanako mahereza roneny malala tsapako ny tsapanao tsy maintsy avoatako amin'ny Excel Radio manolotra ora manao amin'ny Sivo Raly. Tena voatendry asala tsy ahita ny diamondra tsony zany rapitso inona ary zany ny tena misteryn'ity trano ty sy ny fasandrabe malo Tena izay avo tena ho faty aty. Lasany asala ho ny Serge. Tsy mahasamby hetsika eto anefa fa sady matahotra. Oay, iza koa izany mandeha any an-dala tsara n'izany. Zany, andrekako, oay, maty be jiro. Fa iza koa no mipika an'io teo e. Azoko taro aty. Za be malo ty Be malo? eno raha te ho faty araka amin'ireo namanao folo ireo dia mihetsika tsy ange eo fa miandry anao fasara be malo andrekako ary ohatrany hoe feombe ny tanàna anie izany nefa toa tsy izy ka ao rehefa tsy andeha ahy ay izay fa lasa ary miverina ny jiro tena hafahafa ty ka andeha aleko maty any ivelana any toy izay maty ato eto ambaravarakely eto any isaoty isa roa
ato anaty lavaka kay za ary inona koa zany ato zany andrekaka ohatrany hoe raha mandry zany aleo andeha ala teto amin'izay ka oay za zany ny andro ty nefa tena efa ala be sady mangatsika be zany oay ary inona koa iny aloka mainty be teo iny maty aty andro any tena miorina be zany lohako zany iny indray sady ohatrana lava folo be sady misarakorako marina tsy mpamisavy ty ary izany tsaiko ao arinako an'izany tsy te herika fonjeo e aza mitabataba fa tsy aninona anao fa izy ianao dia inona nataonao aty amin'izao andro alina be zao mangina io ane le olona mainty be teo e ndana mandefa matahotra izy roneny neny ony fa iza marina ary ty za hoe ndaotsika ody dia any azavaiko anao ndao ary dia zay kia ay ve dia tsy mipetraka tsony zany indreny lahy iny eny kia dia zao samy manao valofatotsika anio ala naovantsika ny valofatotsika raha ny filazan'iny mantsy dia vao ny telo amin'ireo namandreo ihany no vita sorona atao sorona raha alina ny telo dia rapitso alina ny efatra tsy maintsy manatrika ny sorona io dimby fa ny vadiny manara-masony amin'ny komina dia ianao tonga dia mamonjy amin'ny madamira mamony compteur dia tapao daholo izay fil mampifandray ny caméra ao aminy ao dia adalainao sy ampitahorinao izy fa zay kansery zanamanao raikitra zany e fa efa misy caméra hoe indray ny tsy hitako fa zao e hoe ahoana ke tena manakasina tokoa ve ty raha be maly ty fa nisy fotoana mantsy ihany tondra an'ireny mortadelle misy kisoa ireny nefa tsisy fiantraikany tao aminy akory mbola tsy fantatra mihitsy aloha zany fa ho ity hoe ndana aloha ndre matory fa hiady sika ralina okely esy dia misaotra betsaka amin'ny fanavotana sy ny fampiantranoana tsy izy fisaorana kia zay kifa bon chance tsika dia mailo ihany re na izany aza okely esy samy bonne chance ity zany le faravara-le madama oay misy olona i marina aleoloha hiavinato zay kosa fa lasaka fa efa ato be olona be ihany io madama fa amin'ny telefona ary hoe manondrana vove zany ry zareo reto e tena olona tsy matahotra an'Andriamanitra marina mbola tsy nitapahany dia mondra ihany koa ny herinaratra marina sa misy tsy milamy maro ve any za nefa tsy afaka mihitsy raha tsy tapaka avokoa reo ahoana re zany ny atao hoe savery andeha fasako SMS nefa vo maneno zao nyfindayany dia vo maika tsy ahombony tetika zay fa tonga eto amin'ny compteur loza marina nisy nahita aleo mpiainaingany ty zay ifampitady atao anaty azinatsika an'io iza le ohatran'ny azo be teo fa velesiko amin'ity ty vo mifanena amiko eo fa ahoana ty jiro tapaka ty reto andray fa atao maty koa ary le findaiko ty fa manantona le olona teo kaikely aina ary aloha anovako feo anam-pamisavy amin'izay ty miramiry ty dia amin'izay miorooro
iza koa zany e matahotra mifona e mifona re tompoko ary aleo velesika eto amin'ny lohany ety inona ty teako ny lohany ty fanamonina namako diamondra andao andeha efa tonga ary zareo Serge efa ato ela andao ary okizay fa vizana ary reto ka tsy maintsy mankeny amin'ny fasan-drabe malo tsika zao dia zao fa sao dia mbola navelany ihany ny namana roa sasany tena efa maty reny lesy zavasava tao amin'ilay efitra fimifatin'olona manko fa efa razana avokoa zany hoe aleo ary aloha ody fa efa hitsy koa ny tranonay mandroso misaotra betsaka lesy fa tena very sa raha tsy nisy an'la tsy misy isaorana ary zareo niketrika manaraka aminay zao ny tokony dinihana zao tokoa aloha nitsikilo tao amin'ny efitra misy andrabe malo fa olona efa tsy mahavita nininona korika io tsy mahavita ninina io lesy fa manana ny asiny mitombo ny taonany eo rehefa misy olona atao solona tsy mariny zandry mika aondrana makany ivelany ny fon'olona laindreo fa fanadalana andreninao avokoa zao fanaovana sorony zao amin'izay ndreninao dia matahotra ka manatanteraka izay baiko asiny atao mety marina tokoa zany satria nitambazany vola be zay nakaty zany hoe vidina fo zany ilay nomeny anay izay indrindra fa hono ary mika iza marina zany ty raha be maly ty ie zany hoe izy io zany olona tena ratsy tarehbe ito amin'ity toerany ity tsy nisy olona tamana teto fa matahotra ny tarehany nisy fifidianana be ny tanàna teto tamin'izay fotoana izay dia ny tena veloranona izay koa ny tanylatsaka dia hoe ny anao izay alany be malo eto dia idimo moa io olany io ny teniny anefa dia hoe raha oroasina ho ny be malo dia manjary ampitahotra ny hafa dia aleo izy alevina velona tena mba enjana koa zany dia nadalay nefa ny vahoaka hoe akipo ny maso ary tsy maintsy miodina impito eo amin'ilay fasana mandritra ny anotrihana azy dia raha azoko tsara ane zany dia nararotony dimby ny olona ny kipy dia ny oetiny tsaoko be malo tena zay indrindra ny olona nieritreritra hoe i be malo ty nalevombelona nefa ny vatana kondro no nataony tao enjana izy ka fa nody azy ny eloka vitany ary andao atory fa mbola be ny tokony atao reto ka inona moa zany fa ndao ampiroro ny dimby dia aka manam-pahefana eno ody midire manao ny ianao ramose tena mihitsy zao ny andrasako tonga tsy natsonona fa nasesiko ny vitana fa ahoana tompoko jereo ty teny io firy ty ny mikasa nimbazimba fidiram-bola fa ny alamaina avokoa ka itena zay fisazy fa makely io nitetiky ny avita ka nalahelo anamako tompoko ny fony kosa ve amidinareo any avelany akoraha malahelo dia maninona raha tsy nananareti-po mitaizako ary ty efa tamin'ny France ny fony ty ohatr'izay ny fona re aleo izany mba ody fa malahelo ndreniko tsy efa mba ampy anareo fa izay olona matinareo izay inona ny diranyty amin'izany ny vadiko sy ny zanako ary sahako ny vonona ka ty no alefako ody alamaina amin'izao mifona re ao fa tsy tantara nininona re zahay na dia fantatry fa tsy nalevinareo akory azy be malo dia niforsenareo anambady azy koa ndreny mika fa taiza ny nalala tena zany tonga dia fitainany amin'ity fa mitady ho ratsy efa ampy zay professeur commissaire io eto any dia alevina velona any ay otray fa izy reto fa iza koa reto melanareo fony aza oetinareo
mifona re tompoko avelao aho a Tratra elahy e. Fa inona daholo no ny antony nanaovanao areny zavatra reny e? Mifona re tompoko fitiava tena fitiava amboninahitra nandrisikananao an'ireny e. Ny fitiavaka rena be diso tafa oatra de lasa nanao tao foana mifona e de menatra anareo a de mbola ifonako anareo ihany re tompoko mifona e tsy nalevimbely zany raha be malo tsy afaka nanao an'izany satria izy mimpamatsy vola ary mila sorona ny masina ka reo vahiny zay avy any ivelany tsy maintsy natao sorona e. Mbola ifonako eto anatrehanareo koa zany rehetrarehetra zany. Aika izany ny tena marina. De zahay rehetra tonga teto zany saika nataonao sorona. Eny efa meloka ankehitriny ka raisiny andraikitra. Tena lehilahy tsy vanina ianao ty. Efa vonina izaka ny sasiko e. Ataovy izay tianareo atao fa olomeloka e. Io commissaire, io eto any. Ary lahy de tsy maintsy alevina velona miaraka amin'ny raha be maly io lahy. Olona tsy vanina reo. Tena intsandrindry mika efa ka na fahefan'ilay dimby aza de mividiana tamin'ny alalan'ny vidina fon'olona e. Eno raha tsy nisy reseriso zany de tsy lany teo mihitsy iny. Zay zany vao ilamy mandresaka be maly sy ny fasanko. Zaho aloha tsy de hijery ny fantrihana ny dimby sy be maly velona ao am-pasany e. Mampalahelo andray manko. Andao ry aloha andehantsika sindrimany rapay e. Sady ny miaraka amindre zao ny tena mety miankina eto tratrandre. Azafady ianao ry mika fa tsika neka ety amasin'olona e. Hiditra eo amin'ny fanasitrihana ny razana arsika e. Mijery akoho ty sertra de sady mipimaso mime. Tapitra zany ny resaka fasan'ny be maly fa izy ro lato manao fihetsika hafahafa amiko reto indray ngamba no ny fasan-dra be maro eto. Natotry ny XL radio anareo teo. Ilay tantara mitondra ny lohateny hoe ilay fasan-dra be malo. Nosoratany RM Karovan'ny Haiko. Reo amin'ny elan'ny tantara Michel Randriambelson. RM Karovan'ny Haiko. Adèle Raharso niaraka tamin'ny Citoyen Arnaja, Daniel ary Ravel Arson. Nandray feo sy nandrindra teknika Stéphane Rakotomanina. Nana totosa anoko ny nofy.